fampandrosoana ny Madagasikara, Rajoelina mialo amin'ny fitondrana ihany no vahaolana. Omamiadana, fahazarana tsy voahevitra no mahatonga azy. Mpitsabo mpanampy, ray ho an'olona 9,000 kanefa 9,000 no tsy anasa. Alakamisy 7 febroary 2024 manatitra ny arabatombokilasy tongoavy tonga sovana ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ampanajana sy ampitiavana no manasaka nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny raharam-pirenena avy hatrany. Tsy maro toerana ny fitondrana Rajoelina raha ny fijery azy. Nanomboka tamin'ny fifidianana tsy nekeny rehetra tamin'ny 19 novambra 2024 izany. Lafiny zavatra maro no hita fa tsy nandeha tamin'izay aloha tamin'ny 5 taona farany nitondrany ka nahatonga ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona Europeana namotsipototra ny tsy mety eto Madagasikara. Azo atao tsara kosa nefa ny mamadika ny pejy ho an'ny tena fampandrosoana marina hoy ny solombavam-bahoaka Tontsoa Andriamampandry raha tovona ny andeha hifidy ny rehetra. Tady-baovao Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Nahita tsy fahita malagasy indrindra fa ny mpamatsy vola ka vakivava fa tsy mandeha araka ny tokony izy ny fitantanan-draram-panjakana raha tsy resaka afa-tsy ny fanamboaran-dalana isika sy ny fitantanam-bola fanampiana azo ny Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny vola 10 tapitrisa euro nanampiana antsika ho fiatrena ny krizy noho ny adiny Ukraina sy Rosia izay tsy hita popoka ary tsy nipaka mivantana tamin'ny vahoaka akory kanefa dia vola be miompampana. 2 andro mialohan'ny fanambarany ny vondrona Europeana io na mivarahontsana ny taray-marika navoaka ny banky iraisam-pirenena izay laza fa nitombo ny tany fahantrana eto Madagasikara indrindra fa ny antanan-dehibe izay tafiakatra hatrany amin'ny 950 isanjato raha toka 970 isanjato izany any amin'ny distrika Nandroy. Fanampon'izany tsy mety mivoaka ny fanampiana arabola avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Etsakelan'izay ilay fitondrana misoratena mambahoaka miezaka ny mampiseho fa maro toerana kanefa tsy mahavita na inona na inona akory ka lasa mandadilady etsero mitady vola fanampiana. Ezaka mihitsy ity fitondrana ity ampiseho endrika hoe tsy rototra fa tsy mahavita minina ako. Zao izao manindry ny teniny talohan'ny fifidianana président république ny mpifarimbona amintsika. Manindry ohatra ny banque mondiale hoe vao maika ny nahatra nge ty gasy ary nanataty amin'ny avoatany zay mba hananana ihany teo vome nahatra raha izao zay. Ny mpifarimbona amintsika zao ohatra ny Union Européenne dia mahasa manindry sy manao teny mamenatra mihitsy fa ataonareo aiza mihetra alaina amin'ny solika no tsisy anamboaran-dalana zay ve amarina vola aman-karena sy herim-pon'olona ty aminareo ny lalana amboarina tsy mateza pahatelo ny fotoana tokony hampateza azy akory 5 taona ho izy nefa ny an'olona 12 taona nareo raha teo tsy mikojakotsa satria le volan'le fond d'entretien routier tsy hita tableau. Ankoatr'izay mitady ny fomba rehetra azahoana ny maro anisa eny anivony antenimieram-pirenena ihany koa ny antokony fitondrana sy ny fanjakana mba ahafahany manamafy ny sezany. Mazava nefa ny fanambarany ny vondrona Europeana fa tsy nisy notanterahany izao fitondrana izao ireo teboka tokony nasipanatsarana sy fanitsiana tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ka mety isyakony amin'ny fifidianana ho avy ireny fanambarana ireny. Fa tsy vitan'izay fa efa tsy misalasala izy miteny eto amintsika fatany tsara fa mieno an'ireny ny olona tsy faly amin'ny fitondrana io mieno an'ireny dia takizay ny teny angifarany etona dia mahasamy teny izy satria Rajoelina moa zao nanao hoe ny tediaviny amin'ny prime ministre dia ny hanao izay fomba rehetra atonga azy mahazo député maro anisa dia efa nisy moa le ny pila 19 nanao hoe ataontsika 20 ny député dia hoy izy le avy amin'ny Fraisiany Europeana hoe anareo kosa ny zavatra nitenenina taminareo fa tany amin'ny 5 taona lasa nitenenina taminareo tamin'ny fifidianana farany teo tena mbola tsy nirarahinareo mihitsy dikan'izany nge dia efa hoe zay fifidianana ataonareo eo
anareo ny anareo ohatra tamin'ny farany teo ihany misy ny malahelo satria hoe tsy mananganady amin'ny rajoelona mivantana reny ohatra hoe union européenne reny fa raha ny teniny teo reny dia mametraka hoe tena mbola mitombona ny fimenomenoman'ny mpanao politika eo anatrendry fifidianana iseo amin'izao fotoana izao. Samy laza ny akany maro anisa eo anivon'ny antenimera-pirenena na ny mpanohitra na ny mpitondra. Samy mikajy anana solombavam-bahoaka 20 ka afanaraka izany ity fifidianana manakaiky vahoaka ho avy ity. Ny tombotsoan'ny vahiny no laharam-pameana ho an'izao fitondrana izao fa tsy ny an'ny malagasy izay efa latsaka anaty fahantrana. Mila sorina eto ny fitondrana mafia sy mpambotry firenena raha te hampandroso an'i Madagasikara isika. Mila mirahina nefa ny malagasy ahafahana manatanteraka izany hoy ny kristianina mpanao politika Elias Ralaiarimanana. Ny Antsiprian'izay tateriny Zavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Sarabakolombazano no mitondra ny Madagasikara amin'izao fa tsy tena malagasy ady ho an'ny malagasy hoy ny kristianina mpanao politika Elias Ralaiarimanana. Tsy ho ela nefa dia hiala amin'ny toerany any Rajoelina satria efa manomboka tonga saina ny vahoaka ankehitriny. Zaho aloha zany ny tenako dia tsy manana lahara-pahamehana fa tsy manala ny Rajoelina. Efa nazavaiko efa noteneniko izany hoe i Rajoelina dia botolo ny andananakeo ary efa tapitra tamin'ny 19 janvier fa efana teo am-pelatanany. Rajoelina tsy manao zavatra ho an'ny tombontsoa vahoaka malagasy zany. Tombontsoa vahiny no arovany io eto. Izy manao mody manao zavatra entina hampangotsoana ny olona. Fa zany hoe zao moa efa manomboka tonga saina. Za kosa tena samy joro amin'ny teny fa tonga saina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao. Tena tonga saina. Fa fotoana kely sisa no ananandreo. Ny vahiny no mitsetitra ny harem-pirenena eto amintsika ary porofon'izany ny fikasan'ny fanjakana hanokatra sidina mivantana mampifandray an'i Dubai sy Madagasikara ho ny fanazavana. Satria nanahoana moa ny resaka hoe reo ny Amerikanina ny Frantsay sy ny anona rehetrarehetra enimpolo taona izy niara-niosona tamin'ny vahoaka malagasy teto dia ankehitriny indray hoentina direct andeha ho an'ny Dubai ny harem-pirenena malagasy. Zay ny dikan'iny hoe asiana volina direct iny zay ny dikan'iny ary za tena manamafy mahitsy tsy izay olona sarim-bazary rehetrarehetra zao no andeha hamotika ty firenena ity fa tonga fotoana zay tena tsy maintsy akana amin'ny fahefana eo am-pelatanany na faly izy na tsy faly. Ankoatra izay nilaza ity mpanao politika ity fa tsy ho afaka ao anatin'izao fahantrana lalina izao i Madagasikara raha tsy miala amin'ny fitondrany any Rajoelina. Manodidina izay vaovao izay ihany ny vahiny matetika no mampafantatra sy manatsikafo ireo tsy fetezana eto amin'ny firenena vao mahafantatra izany ny vahoaka kobon'ny fanjakana samirery tsy misy ny mangarahara ary tsy misy toy ny intsony fanadiadiana tamin'ireo raharaha mafana mavoasarimotra tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ny sekretera jeneraly natoko politika madio Androany fanadiadiana. Mbola lavitry ny afo ny kitay raha ny resaka mangarahara amin'ny fitantanan-dra-panjakana no resaina hony avy amin'ny antoko politika madio. Raha mafana maro teto amin'ny firenena no tsy nahitana toy ny intsony manakandroany. Ohatra amin'izany mikasika ny Larabombo Sosety na voasaringotra ministry ny fanabeazana teo aloha. Ny volamena mivadika vita ao anaty kofra ny ministera ny arenan-kibony tany. Ireo harem-pirenena maro be naondra natsokosoko tany ivelany toy ny volamena tratra tany Afrika Atsimo sy ny tany Komoro. Tsy misy mangarahara ny fitantanana sy ny fampiasana ny volam-panjakana sy ireo fanampiana avy any ivelany. Raha tsy laza fa sy ny fanampiana azo tamin'ny Covid-19 sy ny ady any Ukraine. Matetika tsika malagasy zany rehefa ny vahiny no resaka dia zay tsika vao mahafantatra ny zavatra tena marina. Dia manahoana zany mangarahara amin'ireny. Ireny zany zao dia mitaky enquête parlementaire hoe nanahoana zany ny fitantanana izany vola zany. Fantaniana mipetraka ihany koa hoe efa izy tokony efa nisy koa ve zany ny vola mahakasika ny resaka fanampiana amin'ny guerre Israel Hamas. Zany zany mila mangarahara. Ny tsika moa ny ministry ny raharaha-mbahiny tsy tena hita taratra loatra hoe efa miasa ve sa tsy mbola miasa. Fa raha ohatra ka tena hoe manana resaka fiandranam-pirenentsika tokony hamaly hanao demantia an'ireny resaky ny ramatoa Isabelle Delattre. Hatreto tsy misy toy ny fitoriana napetraky ny antoko politika madio teny amin'ny Bianco mikasika ny tokony hanokafana fanadadiana ireo raharaha mafana namofona kolokolo teto amin'ny firenena ho ny fanazavana.
leo izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny ankamaroany malagasy. Ino any vaolana? Ahoana ny toy ny tolona natao? Fantaniana mipetraka hatrany zany mazava ny toromarika afa tolona manomboka hatreny fotony no atao ka natonga ny fitsanganana ny vovonana firaisan-kina. Tolona amin'ny endriny hafa izay atao ity ary anjaran'ny olom-pirenena no mitolona amin'ny alalan'ny fifidianana. Anjaran'ireo voafidy kosa no manino tolona ao anatin'ny antenimieram-pirenena. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala mitatitra ny Antsipirim-baovao. Manoloana izao fahalovana misy eto Madagasikara izao, ny tambatra mpanohitra nampitovy ny fomba fijeriny, vonona ny anafoana izany tsy fanjariana mampiaiky ny malagasy hatramin'ireo mpiray ombinantoka avy any ivelany. Azo atao tsara manatsara ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana manakaiky vahoaka, hoy ny solombavam-bahoaka Timo Matoditsoa Andriamampandry. Maro nisy ny von'ny antenimieram-pirenena no manolotra ny premier ministre ary mitantana ny gouvernementa dia ianao zany ny fahefana mpanatanteraka zany amin'izay fotoana izay. Ny faharoa koa rehefa hitanao fa tsy mendrika ny filoha izay mitantana dia azohan'ny solombavam-bahoaka izay maro nisy eo manoana ny atao hoe motion d'empêchement na manala ny toerany izay filoha izay eo zany amin'izao fotoana izao. Ka io zany dia deuxième tour io ary tsotroromamba isarahana io fifidianana solombavam-bahoaka io. Satria nahoana na tonga tena an'izay dia hoan'ireo izay mieritreritra zany amin'izao fotoana izao mety aminay io fitodrano izao dia mandana mifidy zany dia iamafisy eo zany fa hoan'ireo izay maronisa izay mikakaiky izay hitantsika amin'izao fotoana izao hoe tsy mandeha amin'izay rony intsony izao firenena izao izay vahoaka tena hoe mikakaiky amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahantrana, tsy fisinasa, tsy menatra ny zanany, tsy fisin'ny sakafo maro be dia mitaona ny olona rehetra hifidy zany anova n'izao fitondrano izao, anova ny fomba fiasa indrindrindra ary anova ny olona izay mitondra amin'izao fotoana izao. Ka zay no ilazako hoe tsotroromamba isarahana io. Ka ho antsika zany izay mieritreritra hoe tsy mety intsony ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia zay ny ny fahasakiana mba mitodika any tao zany ny vahoaka ary manentana ny vahoaka rehetrarehetra zany ka rehefa meny vahoaka fitokisana ny fahasakiana dia azo ny maronisa dia tsika amin'izay no analan'izay fahantrana izay anova ny fomba fiasa ary anova ny olona mpitondra amin'izao fotoana izao izay hitantsika kosa aloha fa tena hoe sala amin'ny tafika andrevatanana na ntsika na ny vahiny dia milaza fa raha sy tantana i Madagasikara tsy mandeha amin'izay rony ny fitantanana ara-panjakana amin'izao fotoana izao mijaly ny olona sahirana ny vahoaka ary tsy mandroso ny firenentsika. Fanovana ny tantaram-pirenena ny fijoroan'ny vovonana firaisan-kina ary tsy te hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa am-bahoaka hoy ny fanazavana. Zay indrindra izy ity zany dia fifidianana eny fota, fifidianana solombavam-bahoaka. Ny olona ny aperaka koa zany ny eniny firaisan-kina dia olona pitarika izy, olona mendrika izy, olona toteny izy, olona zavatra maro nefa vita ny teo anivon'ny fiarahamonina, ny commune sy ny distrika zay misy azy ary vonona hiaro ny vahoaka sy ady ho an'ny vahoaka ary mahazo manome toky ny vahoaka ao fa mahita fa ny kandidata rehetra izay apetraky ny firaisan-kina efa ny conduite daholo dia olona zany izay tsy hanao tsinitsinina ny vahoaka zany hitondra ny feon'ny vahoaka ary olona tena hoe manana ny fahalalana, manana ny fahendrena ary olona tsy voavidy vola ny kandidata rehetra izay tolotra ny firaisan-kina eran'ny Madagasikara. Ka za manokana zany dia resy lahatra ao anatin'izay. Arak'izany dia ampiovan'ny fiainana isan-tokantrano ny malagasy ny fisian'ny vovonana firaisan-kina. Tsy vita ambava fotsiny ihany nefa ny faniriana isian'ny fiovana fa mitaky fandraisana andraikitra isan'izany ny fandeharana mifidy. Tsy misy afaka ilaza fa mandroso ny firenena amin'izao fotoana izao. Mihiba avokoa ny tondry rehetra hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena, matsikaritra ary vakivava amin'ny letrezana sy ny tsy fahaiza-mitantana. Tsy mahagaga ihany koa ny zava-misy ankehitriny noho ny fitondram-panjakana lasa ohatra ratsy ho an'ny malagasy amin'ny fihetsika asehon'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eny fotony. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taizina. Mibaribary toy ny vaiakandrina fa fitondrana mpanao herisetra ty ady no misy ankehitriny. Porofo mivaingana ny ady masim-bahoaka matetika nasehon'ireo olom-boafidy eny fotony tao anatin'ity fitondrana ity. Mitovy tamin'ny fomba nakany ny firenena ihany koa. Manaratsy endrika ny firenena ny zava-misy
no lasa ohatra ratsy ho an'ny vahoaka tantanana. ny nakany zao fahefana zao ane fitondrana teto amin'ny tany fanjakana tamin'ny 2009 de resaka ady atsandry sandry totondry herisetra dia tsy magaga rehefa mitondra fanjakana izy tsy manana fahaizana sy fahalalana afa-tsy ny fampiarana an'izany efa tsy ampy hanenjanany an'ilay sandriny ntsony lay mpanohitra na ilay vahoaka malagasy de lasa izy samy izy am'izay no mifanenjana fa ireny eny tena marina de endrika ratso an'ny firenena ny vahoaka tena mila pia ny vahoaka izany ny feritseretany ny olona mitondra hoe mipia ary mitenenina mihitsy hoe tena mandray an'ireny olo reny ohatry ny ray aman-dreny eny ny vahoaka kanefa ny tsy tafita zany lay afatra zany tsy tafita tsy hain'lay olona ny mitana ny toerany hoe izahay atenga ka fitaratra tsy maintsy mivondrona mampiseho firaisan-kina ny rehetra akana ny fahefany ny fotony amin'ny alalan'ny fifidiana no azona manatratra amin'ny tanjona mitaky ifandraisana andraikitra isanjara ny olom-pirenena rehetra izany fatatsika tsara hoe inona ny lazain'ny lalam-panondrenana inona ny lazain'ny lalàna velona inona no zosy fahefana ananan'ny maro anisy lalàna ny demokrasia zany rehefa ao anatin'ny anteny mieron raha tsy resaka afa-tsy fanendrena prime ministre tsika tsy resaka afa-tsy fametra fanaovana fitsipaham-pitokisana lehibena gouvernement tsika na déchéance sy ny fanesorana mitoerany ny filoam-pirenena mihitsy rehefa manitsakitsaka ny lalàna sy tsy manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy zany no anisan'ny ilatsika n'ilay majorité ary tsy antoko anankiray na azon'io majorité io efa voapirofo zany efa niainatsika zany tsy antoko anankiray no azo majorité ao amin'ny anteny miram-pirenena fa tsy maintsy fiombonan'ny antoko sy vondrona toko rehetra maromaro mitambatra mitovy jery ankoatra ireo anisan'ny loha hevitra ny ompana ny ady hevitra eto amin'ny fandarana miara-manonja androany ny famakafakana ny raharam-pirenena ny politika toy ihany koa ny fomba fijery mahakasika ny taremarika navoaka ny banky iraisampirenena mampiseho ny fantrana eto madagasikara sy ny faneho-kevitry ny vondrona eropeana momba ny fitantarana sy fampiasam-bola eto amin'ny firenena vaovao manodidina ny fifidianana takina ny sina fifidianana magarara sy madio tsy misy tombo sy ala ho an'ireo mpirotsaka-kofidiana rehetra hoy ireo avy ny ofanary ao anatin'ny tambazotra WLTP miandry ny valiny izany avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo taona ny fifidianana tokomantsy ity taona ity ho an'ny Madagasikara avitra solondray be sy ny aritanjony manao tovakana ny fitakiana isin'ny fifidianana mangarara sy madio ary manaraka ny lalàna demokrasia mikatsaka ny fangararana amin'ny fifidianana ho avy ihany koa ny tanora nivoaka tamin'ny fiofanana WLTP manana vina irotsaka amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka ifandimby mitaky valiny mazava avy amin'ny fanjakana izy ireo amin'ny anatanterahana ireo fifidianana anaty fangararana tanteraka izahay WLTP-anina irotsaka fidina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka be ny tanàna ary mpanolontsaina ny tanàna dia mangataka famoahana aingana ny fitsipodalao ohatra iova ve ny isan'ny toerana isaky ny distrika rehefa vita ny fanisanany mpifidy ohatrinona ny antoka ahafahan'ny rehetra miomana amin'izany ny atao hoe fifidianana demokratika dia azo itokisana mangarahara ary fantatry ny rehetra mialova ve izany tsy rary ny raha toa ka misy manana tombondany amin'ireo mpifaninana sasany miantso ireo WLTP-anina ao amin'ny gouvernemanta na amin'ny CNI na amin'ny HCC izahay mba hiady amin'izao mba hisiany mangarahara fanontaniana maro no apetraky ny rehetra mikasika ny firosona amin'izay fifidianana izay mbola betsaka ireo hevitra sy fangatana samihafa tsy no tanterahan'ny fanjakana akory voatsela fa tamin'ity herinandro ity ny vondrona eropeanina no mampatsiahy fa tsy nisy no tanterahana ireo tolo-kevitra naroso tamin'ny taona 2024 entina natsarana ny tsotra-pifidianana izay atraizany tombana ahafahana matoky fa anatanteraka fifidianana madio sy mangarara ny fitondram-panjakana izany rehetra izany dia fanontaniana ilana valiny avy amin'ny fanjakana sy ny vaomiera-malo tena misahana ny fifidianana ary ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina avokoa izany vaovaon'ny politika ivadika lafim-baovao hafa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto mahakasika indrindra ny fahasalamana valonjato sy arivo isan-taona ireo trangana omamiadana vaovao eto amintsika raha ny taremarika fahafatesana avy hatrany omby ao an-tsaina raha vao mandre hoe omamiadana azo tsaboana tsara nefa io arety mandozy io
antony maro no mahatonga ny homamiadana ny cancer ka ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no ampahafantarana anao ny antony mitarika izany satria hatramin'ny sakafo hohanina aza dia mety mitarika homamiadana. Asin'Andria Malala Mano Randria Malala. Miamaro ny malagasy voan'ny homamiadana ary ny vehivavy no tena betsaka vony raha nambara ny tompona fitsaboana misana manokana ny homamiadana. Ny homamiadana nono, ny vozin'ny tranonjaza ary ny hoditra, ny ra ireo ny tena betsaka mpiseho eto amintsika. Antony iray mahatonga ny homamiadana ny fiovaovan'ny ny hatsirim-panentana, eo ihany koa ny vokatry ny tontolo iainana ary indrindra ny fifohana zikara. Misy zany antony anatintsika olombelona ohatra hoe tsy ampy ny hery fiarovana, ohatra hoe misy gène nolovaina tamin'ny ray aman-dreny izay tsy dia metimety loatra. Misy koa ohatra resaka hormone, ohatra hormone be loatra ataontsika ohatra amin'ny homamiadana nono, misy hormone tsirim-panentana moa filazan'ny hormone estrogène, ny tsirim-panentana voalohany indrindra amin'ny vehivavy. Rehefa be loatra koa izy io dia mety mitarika amin'ny fitombona miopapany sela dia mety mitarika amin'ny homamiadana. Izay le hoe mety avy ao anatintsika olombelona ihany, fa mety ihany koa izy avy any ivelany ary io nibetsaka indrindra, izany hoe ny tontolo iainantsika. Angamba tsy ho ary voatanisantsika daholo fa ny tena avy dia tonga ao an-tsaina avy hatrany raha vao miresaka hoe antony mitarika amin'ny cancer na hoe facteur de risque dia sigara zany anisany voalohany indrindra mitarika amin'ny cancer. Raha foanana fotsiny sigara dia efa foana ho azy, tsy mila dépense ambony kokoa n'izay ny ampahatelony homamiadana. Dia eo misy zavatra isan-karazany produits chimiques, ny pollution, izay toaka hoe tsy ary voatanisa. Tsy ampoziny maro fa ny fomba fitahirizana sakafo sy ny rano fisotro no tena anisany mahatonga ny homamiadana ihany koa. Ohatra zao ny akamaroan'ny barikety le fitondrantsika sakafo misy singa antsoina hoe BPA na bisphénol A ny anatin'izy ireny, dia nefa mitondra ny sakafo mafantsika miala avy any trano andeha ho any am-piasana dia lasa voamay mampivoaka an'ilay bisphénol A ilay sakafo mafana entina amin'ny barikety. Zay zao dia efa fifandraisana ray akaiky, fifandraisana hita ihany koa isan'andro. Ohatra rehefa le mividy menakely na mividy mofo gasy dia atao anatin'le sachet ireny le izy dia ireny koa lasa mitarika cancer. Zay zany mahatonga an'le orinasa lehibe mpivarotra sakafo izay tsy tononoko eto ny anarany matetika papier craft no ampiasainy. Dia misy ihany koa sakafo izay miteraka fanaintainana any anivon'ny sela, dia le fanaintainana any anivon'ny sela iny rehefa eo no lasa miteraka fiovana any anivon'ny ADN, dia izay rehefa eo mahatonga an'ilay sela normal lasa mivadika cellule cancéreuse na cellule na sela izay misy homamiadana. Le plastika ohatra hoe plastika PET rehetra dia misy bisphénol A foana. Misy karazana plastika manokana misy soratra hoe BPA free le plastika, zay izy no confirmé hoe tsisy bisphénol A ao anatin'le izy, zany hoe masaka zavatra mafana. Ny plastika zany tony le tavangina rano fisotrotsika reny sotrony indray mandeha dia tokony hoarina le izy fa tsy ampiasaina intsony. Zay ny tena tokony atao, fa raha te hisotro rano ianao dia mampiasa gourde ohatra na ilay gourde tolainy lazaiko teo hoe zavatra tsisy bisphénol, dia efa misy soratra an'izay eo amin'ilay finosan'ilay izy. Ny sakafo rehetrarehetra zany rehefa tafiditra anatin'ny nourriture transformée dia matetika lasa mitarika cancer foana, satria misy karazana zavatra simika any anatin'izy ireny toy ny conservateur izay lasa mitarika an'le resahako teo hoe fanaintainana na inflammation izy amin'ny teny vahiny. Dia ny inflammation any anivon'ny sela iny avy eo no lasa tsy maintsy mitarika cancer na tsy fahasalamana hafa toy ny maladie chronique, mety hitarika diabeta, mety hitarika areti-po. Dia anisan'ny zavatra tena hoe taritin'le izy koa lasa mitarika homamiadana. Tsy voatery ho faty ny olona voan'ny homamiadana, fa mbola misy hatrany ny fomba azo atao hitsaboana azy ireny raha nambara ny mpitsabo. Amiko aloha dia na inona stade-ny cancer dia misy zavatra azo atao foana. Mety hoe sitrana zato isan-jato izy gamba tsy afaka hoe amelabelatra eto ny fampianarana rehetra momba ny cancérologie tsika, fa misy zany hoe raha hitam-boalohany izy misy koa karazana
homamiadana tena mora sabona satria mamaly be an'ny traitement izy na dia efa lasa lavitra ary dia misy hoe atonontonona rehefa voatsabo izy a dia somary lavalava ny fitsaboana fa sitrana tanteraka le olona misy hoe tsy sitrana le olona fa afaka mahazo tombonandro lavabe ihany matetika ny olon-dehibe ohatra hoe cancer de la prostate ny olon-dehibe nefa voan'izy io no mety voan'izy io dia mahazo tombonandro lava izy raha mahazo tombonandro folo taona izy mety aretina fandray no afaty azy fa tsy le homamiadana dia misy ihany koa le hoe homamiadana efa tena lasa lavitra be zany izy na hoe tena masika be dia na inona ataonao tsy ho sirana intsony le olona fa kosa tokony misy zavatra atao ihany mba hanamaivana ny fanahitana mba hanamaivana ny fitsaboana. Areto mandoza ny homamiadana mila manova fomba fiaina araka izany rehetra isoroana ity areto mandoza ity. Mijaly ary miferitrana ny ankizy tratra ny herisetra any an-tsekoly na izany ara-batana na ara-moraly matetika nefa no tsy mahasamam-boraka izany amin'ireo ray aman-dreniny na ny amin'ny tompona andraikitry ny sekoly ny ankizy arana izany. Manoloana izany dia tsy mitsahatra ny mitady vahaolana isoroana ity tranga mampalahelo manjony ankizy ity ny fikambanana samihafa toy ny fikambanana Imaso Ivo izay nampafantatra tetikasa mifandraika amin'izany tetsy Anosy androany. Zavandriamaifa Andrira Kotomalala. Tranga matetika itenenivon'ny fiarahamonina fa indrindra any an-tsekoly ny herisetra ara-tsaina sy ara-nofo menjady amin'ireo ankizy amin'izao fotoana. Maro ireo ankizy sy tanora no hiara-ny faniliana noho ny tsy fitovitsaranga, olana ara-batana, fiaviana, fahaizana na farim-pananana. Eo amin'ny ankizy samy ankizy matetika no hitrangana izany, fa eo ihany koa ny mpanabe izay mampiseho fanavakavahana eo amin'ny ankizy. Ankoatra ireo karazana herisetra izay efa mateti-pitranga ireo, antony iray tena mampirongatra izany ihany koa ny fanatotoloana sy ny firoborobony ny teknôlôjia fa indrindra ny fampiasana ny tambazotra tsirasera. Ny olona rehetra zany ny ankizy tanora dia tanora na vao manomboka 10 taona dia efa manomboka mampiasa an'izany totsika hoe Facebook zany. Namantsika rehetra mety samy manao an'izany Facebook zany daholo mety ho fantatsika nefa ny voka-ratsy mety ho ateraka izay zavatra izay. Io zany mampirongatra kokoa an'ilay harcèlement satria vetivety ny partahan'ilay zavatra ho afisiko ny olona anankiray zany hoe le harceleur zany mombana ankizy mety ho harcelé mety ho vizina ohatra amin'ny Facebook jereo mandizy zany ty sipamatavy be ty ohatra anao dia memezany hafa iny zay zao dia efa kana harcèlement zany dia vetivety kely izy dia efa hitan'ny olona rehetrarehetra zany ka lasa mety mahakamo an'ilay ankizy andeha hiverina hianatra ny ampianarana nefa izy tokony ao anatin'izay fivoaran'ny toe-tsaina zay zany na hoe ny épanouissement psychologique zany dia mahaizana atao anatin'ny condition zay tsara indrindra zany mba ahafahan'ilay ankizy mivoatra araka ny tokony ho izy. Matetika no amaivan'ny fiarahamonina sy ny any an-tsekoly ny trangan-javatra tahaka izany. Tsy mitovy avokoa nefa ny fomba fisaina ny tsirairay indrindra fa ny ankizy no resaka. Mety handratraka tonga ny ankizy na olona iray ho kivy ary mety ho tonga hatrany amin'ny famoizam-po izany. Fa tena anjaly hitanareo amin'izao posiko izao hoe misy ny côté vatana hoe misy tsy dia nanipina ohatr'izany dia iny dia fanaovany ankizy mokry dia somary nandratra anazy tamin'ny mbola kely. Za tsy dia tena mitantara zavatra loatra fa lasa nitarika aretim-po zany izy dia lasa misy taona ianao tsy mazoto mianatra mihitsy. Voaingana izao tamin'ny vaovao tany ivelany fa tena misy mamono tena nefa izay koa tsy fantatsika amin'ny ankizy mamono tena reny maromaro reny mety hoe zavatra niseho any am-pianarana na ohatr'izay mahatonga anazy mamono tena satria tsy mitovy ny mentalité an'ny olona rehetrarehetra tena tsy mitovy. Entina noerana izany herisetra an-tsekoly izany dia nanao tetikasa ahafahana manentana ireo mpianatra any an-tsekoly atamin'ny alalan'ny famoronana horonan-tsarimena ny fikambanana Maso Ivo. Mampiasa outils de sensibilisation zay entinay eny an-tsekoly satria raha izay izao no mijoroka miresaka amin'ny ankizy dia tsy mandaitra ny fanentana nataonay dia efa moana izay outils izay ny ataonay amin'ity androany ity nanao témoignage na olona niarana sy nampiatra ary nidoroka zava-mahadomely zahay tany am-pianarana. Nanao interview na médecin addictologue zahay manana centre de cure manazava hoe ohatrany ahoana tsara moa zany resaka addiction zany. Io dia orona tsara fohy na 7 minitra izy zany interview nataonay
dia mamoaka ilay horonan-tsary hoe le carnet io indray dia horonan-tsary mihetsika no fironina mihitsy izany hoe miaraka amina aktaotra film rehetrarehetra izay io no entinay any amin'ny sekoly ho an'ny ankizy ampahafantarana hoe inona daholo ny mety fiseho sy fiatraikan'ny erisetra-tsekoly ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina eto andrenivohitra sy ny manodidina no hisitraka io tetikasa fanentanana isorohana ny erisetran-tsekoly io raha ny fanazavana. Raha izay no mahakasika ny erisetra an-tsekoly fantatra raha ny taremarika fa ny 7,100 mponina eto Antananarivo raika amin'ny 3,100 mponina ny Mahajanga no tratry ny areti-tsaina na trouble mental tsy ampy anefa ireo mpitsabo manokana nianatra momba izany ary lafo ny sara-pitsaboana satria tsy latsaky ny 4 ariary isam-bolana isan'olona izany. Miantsony fitondram-panjakana mba hijery paikady anampiny ireo mpitsabo noho izany ireo dokotera misana ny areti-tsaina nivon'ny hôpitaly Panjakana satria sarotra ny atrarana ny tanjona napetraky ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana makasika ity aretina ity. Fanadiadiany Afitra Solondraibe sary narindrany ny artanjona. Mivoatra sy miovaova manaraka ny fiovaovan'ny teotry ny andro ny fikorontanana ara-tsaina mazon'ny olombelona izay mitarika amin'ny areti-tsaina. Ankoatr'izay, ny tsy fahaizana mandamina ny saina sy ny fidorohana zava-mahadomilona samihafa dia manamora ny fahazoana ny areti-tsaina ihany koa. Tsy voatery ireo manary lamba ihany no sokajiana ho manana areti-tsaina fa ireo rehetra manana fikorontanana samihafa. Hatreto dia mbola manahirana ny fahazoana antotanisa ara-potoana ho an'ireo olona manana areti-tsaina eto Madagasikara noho ny tsy fananana fahafahana amin'ny fikarohana samihafa sy ny tosika ho an'ireo mpitsabo. Vitsy koa ireo mpitsabo mahafeny areti-tsaina na ny psikiatra eto amintsika kanefa maro ireo malagasy tratran'io aretin'io. Zara raha misy psikiatra iray isaky ny renivohim-paritany, misy azy ireo tsy manana akory toa ny fianaran-tsoa. Azo atao tsara nefa ny mitsabo ny olona tojo io fikorontanana ara-tsaina io amin'ny fomba maro samihafa. Les préventions primaires, c'est un ensemble de mesures visant à éviter l'apparition de nouveaux cas. Le facteur de risque, une prise de toxiques. Les préventions secondaires, c'est les formes d'arrêt, ça va tout comme étant ça, il y a des manuels de détection lourds. Le bantanier, en tout cas, quand on fait la gavine, c'est tout réactionnaire de la péninsule, c'est alors. C'est autre chose, c'est une combinaison. C'est une c'est ça, au dernier recours, raha ny fanadihadiana dia 20,100 tanora malagasy no tratran'ny fikorontanana ara-tsaina ka eo amin'ny 4 ariary isam-bolana raha kely ny sara-pitsaboana ary 5,4 ariary kosa ny saran'ny fanatonana mpitsabo manokana na ny psikoterapeute. Nandritra ny fandalovan'ny aretina Covid-19 dia natsapa ny mpitsabo fa nomendanja bebe kokoa izy ireo teo amin'ny sehatry ny fitsaboana izay ka mbola angatana izy ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana hatrany. Disponibilité, accessibilité aux médicaments, l'unité de santé, et niaina izay misy eo fotsiny izay fa tsara tavelatra mihitsiny. Mba nentina ny fanjakana mba subventionner le psychopathe, donc pour une meilleure prise en charge des patients. Isantoandro zany zao mety izy izay no feoria nefa tsy fantatro izay mbola fanariana hoe substituen'le drogue, le cocaïne, l'héroïne. Nisy androany ny famelabela arakevitra mikasika ity aretina ity niarahana tamin'ny mpanao gazety no tanterahana tetsy amin'ny foiben'ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Mifandraiky amin'izay vaovaon'ny fahasalamana izay mpitsabo mpanampy iray ho an'olona 9 rakely izay no zava-misy eto Madagasikara. Velotarainy ireo mpianatra anarivo navita fianarana tao amin'ny sekolim-panjakana Ifirpa tamin'ny taona 2022, 2023 sy 2024 akanefa hatramin'izao mbola tsy nahazo asa. Efa nisy ny poste budgétaire azon'izy ireo kanefa mbola tsy nivoaka hatramin'ny androany ny noty mandray azy ireo ho mpiasa Asin'Andriamalala Tsimano Randria Malala. Efa navita fianarana avokoa ireto mpianatra ny takiny zony teto amin'ny HGRA androany ireto. Mpianatra ho mpitsabo mpanampy tao amin'ny sekolim-panjakana Ifirpa izy ireo efa navita fianarany tamin'ny taona 2024, 2025 ary 2024. Efa nisy ihany ny poste budgétaire nomena azy ireo kanefa mbola tsy nivoaka ny noty manome asa ho azy ireo. Raha ny lojikany
dia izy ireo tokony ololarana mahazo asa avy hatrandry raha vatany vao misy ny fandraisana mpiasa. Ka marihana fa mpianatra nivoaka taona 24 sy 2024 izay efa navita dossier eny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay efa taona maro izay aroan'ireo mpianatra nivoaka tamin'ny 2024. Marihana fa ny mpianatra ifirpa nivoaka ny taonany 2024 no nahazo décision farany. Ka mahatonga anay manao izao fitakiana izao satria efa taona maro izahay tsy anasa, tsy nisy recrutement nefa nofananiana sy nandaniana ny fanjakana vola tamin'ny fampifanana anay. Araka ny sisa tamin'ny fiansekoly nanofana anay institution de formation interrégionale de paramédicaux izay sekoly miankina amin'ny fanjakana tanteraka dia lahara-pahamena amin'izay poste budgétaire omeny fanjakana izahay. Iarahana malala fa nahazo poste budgétaire ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo. Ankehitriny anefa dia efa mataona izao izahay no niandry azy io saingy tsy hita ihany ny fandraisana andraikitra mahakasika ny zonay. Efa maro ny fifampiresahana izay nataonay tamin'ny tompony andraikitra atao ministera ny fahasalamam-bahoaka saingy tsy nahitana vokana izany hatramin'izao fotoana izao. Ho hita eo ny toy ny fitakiana aorian'ny zato andro izay omen'ireo mpianatra raha toka mbola tsy mivaly fitakiana io. Amin'izao zany izay aloha mangataka surtout amin'ny syndicat SISDFM sy ny APM mba hanampy anay amin'izao tolona izao. Fa mangataka zany izay mba ao anatin'ny 100 andro raha sanatria moa zany tsy mivaly dia mitony fitakiana ataonay. Mahatsiaro sahirana ireto mpiasa na vita fianarana ireto satria na ireo tompo-pahasalamana tsy miankina aza dia tsy mety mandray azy ireo raha ny fitarainana. Tsy afaka zany izay satria izay manomboka taona faharoana hoe L2 dia efa sous engagement amin'ny fanjakana. Dia rehefa mandeha any amin'ny privé izahay dia tsy maintsy rehefa tonga ny poste dia tsy maintsy miala zany izahay dia hita amin'ny privé zany dia tsy raisiny izahay. Androany moa dia niaraka ny ombom-peo ka samy nanao fitakiana tahaka izao avokoa ireo mpianatry ny ifirpa anarivony mbola tsy voaraniasa nanerana a Madagasikara. Raha ny atotanisa dia enalina anohany ireo mpitsabo-panampy eto amintsika ka ny iray alina amin'ireo ihany no manana asa kanefa ny mpitsabo-panampy iray dia misahan'olona 490. Mbola malalaka araka izany ny tsenany asa ny mpitsabo-panampy eto Madagasikara. Pejy fanatanjahantena kosa indray mamarapara ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny club aty amin'ny zone 7 ny taranja volleyball. Nanjakany La Réunion ny kianjana eo amin'ny sokajy vehivavy na lehilahy kanefa tsy mitazapotsy ny club malagasy tsy hamoaka ny voninahitra avy eto Madagasikara. Avitra solondray Pesit ny Artanjana. Samy nanao izay ho afany ireo club malagasy folo nandray anjara tamin'ny lalao fiadinan'ny tompon-dakan'ny club zone 7. Telo ihany sisa izy ireo no hiatrika ny manasadalana rahampitso. Roa ny sokajy lehilahy ahitana ny Kosfas sy ny GNVB ary iray ho an'ny vehivavy ahitana ny GNVB. Nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny akapobehan'ny lalao sy ny fikarakarana. Ny omana nanao izay tratry ny hery fa amin'izao zany mandeha mizotra tsara dia efa tonga eto amin'ny phase finale zany zao quart de finale demi-finale zao rahampitso. Tsisy élection ty fa club champion. Zany hoe ny club nandray anjara dia manana 5 tsika vehivavy dia 5 ny lehilahy no nandray anjara. Etsy mikianja ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina no anatanterahana lalao manasadalana rahampitso sy ny famaranana ny sabotsy ho avy zao. Ho an'ny sokajy vehivavy manomboka amin'ny 12 ora no ifanandrinan'ny Tampon Gecko sy ny Saint-Denis samy avy aty La Réunion avokoa. Amin'ny 4 ora hariva kosa no misy an'ny Anse Royal sy ny GNVB samy club avy eto an-toerana. Manomboka amin'ny 2 ora kosa no ifandona ny Saint-Denis sy ny Tampon Gecko ary amin'ny 9 ora ny GNVB sy ny Kosfa eo amin'ny sokajy lehilahy. Raha tsy ahivina ny taona 24 isika no nampiatrany farany ity lalao ity ary efa eo amin'ny andiany 29 izao ny KVB zone 7. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany mponina manodidina ny Roety sy roa tapitrisa ny Gaza no ahina ho tratry ny mosary noho ny ady eo amin'ity firenena ity sy ny Israeliana raha nambara ny firenena mikambana. Ao anatin'izay anefa mitohatra ny fanafian'ny tafika Israeliana ny Palestina raha ny tatitra nataon'ny ministera ny fahasalamana ny Hamas. Tafakatra 3 alina ireo namony ainy nanomboka tamin'ny 7 oktobra 2024 nisy ny ady teo amin'ny firenena rotony tamialy rarinombana sy tahiriny. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ces Palestiniens font la queue pour obtenir un peu de nourriture.
nataon'ny Israely fa Iran tanteraka hatramin'ny 7 oktobra 2024 no makatiny faritany Gaza. Olona manodidina 2 tapitrisy izany hoe nakamaroan'ny mponina ao amin'ity firenena ity no atahorana ho tratran'ny mosary araka ny nambaran'ny firenena mikambana. Mampanala toedra rany avaratra Gaza izay anjakan'ny fandringanana isan-karazany, ny ady ary ny fandrobana izay zary lasa sakana tsy ahafahana manatitra ireo fanampiana hitsinjovana ny mahaolona. Nambaran'ny ONU izay manao antso fanaiana manoloana ny zava-misy fa tsy azo idivirana izay mosary izay indrindra ny amin'ny avaratry ny faritan'ny Palestina. Itsakilany mbola mitohy hatreny anefa ny fanafiana ataon'ny Israely. Araka ny tatitra nataon'ny hopitaly any Bande de Gaza andro any alakamisy, tsy latsaky ny 50 indray ny isan'ireo olona namony ainy izay nahitana zaza amam-behivavy taorian'ny tifitra nataon'ny Israelianina an'ireo Palestinianina nirohitra nakany amin'ireo kamion mitondra fanampiana mahaolona any avaratra ny faritany izay ahina hiaran'ny mosary. Mahery ny 20 kosa ireo naratra araka ny loharanom-baovao hatrany. Araka ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fahasalamana ao Hamas, tafakatra 3 alina ny isan'ireo olona namony an-tany Bande de Gaza hatramin'ny siniady teo aminy sy ny Israely nanomboka ny 7 oktobra 2024. Pour un bouillon dans lequel flottent quelques pommes de terre. On n'a rien, je n'ai rien mangé depuis 2 jours. On a distribué des repas très maigres à 200 personnes. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Varahinao misesy aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahona marina ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe à travers ma fenêtre les yeux dans les yeux. Ny sampana fampalalam-baovao tomboka lasy tongo avy manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.